Andriamatoa José Randria miarso filohan'ny komitin'ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na mpitandrina ny ray aman-dreny mpitandrina eo anivon'ny efitra Matrandrovato Ambatonakanga no vahintsika amin'ny takariva ity miarabanao tompoko. Finaritra ianao Njaka dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fandarana eto amin'ny TV ary miaraba manokana ny mpiray fiangonana ao amin'ny Tranovato Ambatonakanga izay hiatrika fotoan-dehibe amin'ny alahady fahatelon'ny volana novambra ho avy izao. Efa natsidika teo ihany moa Andriamatoa Randria miarso izay fotoan-dehibe izay inona ny zavatra hitranga amin'ny fotoana io manahoana ny amin'ny ankapobeny fandaharam-potoana? Ny tsara ho mafisitra angamba aloha dia izao no teny faneva izay mitondra izany fankalazana izany, nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo. Izany teny faneva izany dia mitory avy hatrany ho an'ny mpianaka amin'ny finoana ao amin'ny Tranovato Ambatonakanga ny fankalazana fahadimy amby roapolo taona mahampitandrina ny ray aman-dreny Razafin'ny Arivo Vitson Maxime mivady. Marihana fa ny fankalazana dia efa niatomboka tamin'ny fahafito amby folon'ny volana febroary taona 2024 ary efa tanteraka ihany koa ny fanamby dia ny fanomezana ny tany anorenan'ny mpitandrina ny trano ivantanany rehefa misotro ronono izy ka io no tsangambato notsoahana tamin'ny izao fankalazana izao. Ny amin'ny alahady izao kosa dia anamariana ny famaranana izany fotoana izany. Inona no mety hoe hampiavaka an'ity fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na mpitandrina azy ity? Zavatra roa no mampiavaka izany fotoana izany dia ny voalohany, mba hahafahan'ny rehetra mandray anjara dia indroa miditra ny fiangonana amin'ny alahady avy izao. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 7 ary ny fidirana faharoa dia amin'ny 10 ary manana andraikitra ao avokoa ny sampana sy ny rantsana velona rehetra eo anivon'ny Tranovato Ambatonakanga, indrindra fa ny birao-piangonana sy ny dekona ary ny loholona tary ny komitin'ny fankalazana. Ataontsika hoe tom-pankalazana azo lazaina hoe goavana ihany izy ity fahadimy amby roapolo taona, ninona fa ny karakara hetsika ihany koa nareo teo aloha ho an'izay fankalazana ny nahampitandrina azy zay, inona ny tena nampiavaka zany amin'ny ankapobeny ity fotoana ity? Ity fotoana ity zany dia natokana indrindra satria mifono hevitra rososina zany no fankalazana io fankalazana io dia izay hoe famaranana ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona zay, izay anolorana mari-pankasitrahana ho an'ny mpitandrina ary ihany koa satria aladan'ny mpitandrina le izy dia misy ny valopin'ny mpitandrina izay rahantsika manao rodibe ny manolotra azy amin'io fotoana io. Mifanome fotoana eny amin'ny efitra Matrandrovato Ambatonakanga eny zany mpino eny an-toerana amin'io andro ny alahady fahatelon'ny volana novambra io. Andriamatoa José Randria miarso, inona fa misy ny afatrafatra ho an'ny mpino eo anivon'ny fiangonana indrindrindrindra azo lazaina ihany koa misy ny zanakapelezana? Ie, misaotra indrindra. Ny afatra manokana dia voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no ny nahatrarana izany fotoana fanamariana ny fankalazana famaranana fankalazana izany, indrindra tamin'ny fisikinana herim-po sy ny fiarahamientana nasehon'ny mpiray fiangonana tamin'ny hetsika rehetra sy ny ezaka rehetra izay notanterahan'ny komity. Ary eto dia singanina manokana ireo zanakapelezana, ireo izay malala tanana rehetra ny fanotrina tamin'ny komity tamin'izany, ary dia mbola hiasa amintsika menakavy anie ny fanahin'Andriamanitra ka samy ianao izany fotoana fanomezam-boninahitran'Andriamanitra izany ho zava-dehibe, ary tsy adino araka ny voalazako teo fa amin'ny fotoana io ihany koa no anaovantsika rodibe androtsahana ilay valopin'ny mpitandrina, dia manasantsika rehetra ho tonga ifanotrina amin'izany fotoan-dehibe izany dia hon'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Isaorantsika ary ny filohan'ny komitin'ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na mpitandrina ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina eo anivon'ny efitra Matrandrovato Ambatonakanga izay, misaotra anao tompoko. Dia mankasitra ihany koa ny mpampiatrano ary ny mpanaraka ny fandaharan'ny MATV dia samy ho tain'Andriamanitra isika menakavy.